Efa ndresaka amin'izay vaovao eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay ihany isika dia nanomboka androany ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo renivohitra misy amin'ireo lahadinika izay napetraka no mampiahiany mpanohitra mahatonga azy ireo velom-panontaniana amin'izao fotoana izao. Ny fanovanan-drafitra tanatohatry ny commune Antananarivo renivohitra ny fampitsiana an-teri-bola 2024 ary ny fametrahana ny voamera amin'ny fanadihadiana momba ny fitantanana ny commune. Ireo teboka telo ireo no ifantohan'ny fivoriana tsy ara-potoana amin'ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo izay nanomboka androany eny amin'ny hôtel de ville Antananarivo. Mikasika ny rafitra tanatohatry ny commune dia fanefany izao no isian'ny fantsiny hatramin'ny 9 volana ny tantana Andramatoa Lalora Valomanana. Ny palongtsaina avy amin'ny mpanohitra Lalatsiana Ravolomanana dia nilaza fa lasa andrakandrana trano misy eo anivon'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo. Ka ity organigramme nasipantsiana hoentina dinianay amin'izao fivoriana tsy ara-potoana izao zany dia lasain'ny mpitantana moa zany fa io no tena ahatonga ny tanàna Antananarivo andeha tsara amin'izay eo amin'ny lafin'ny fitantanana. Mahatsikaritra zany zareo fa tsy nandeha ny hatramin'izay natao andrakandrana ny fitantanan'ilay tanàna dia manitsy sy manova an'izany organigramme zany ety am-pandehanana. Ny tena marina raha ny organigramme zany dia tokony hifanindran-dalana amin'ny programme ny ramatoa ben'ny tanàna ny vola enti-manany an'izany ary raha fitantanana natateraka an'izay ny tokony napetraka hatrany am-piandohana fa aleo tarato izay tsy misy zao fahatsapany ny mpitantana ny tanàna zao fa ilaina fanovana satria tsy mahomby zay zany ny zavatra tsapa satria tany am-piandohana nge ramatoa ben'ny tanàna nampiena ny isan'ny direction 5 hatramin'izay tamin'ny fitantanana teo aloha dia nahena ho 5 dia araky ny lazainy tamin'izay hoe ahena mba hanamora ny fandraisana fanapa-kevitra eo amin'izareo tanterana zao nefa le direction nampitombona indray ny isany dia lasa 12 izy zao dia nampitombona ihany koa ny isan'ny mpikambana ao amin'ny cabinet any ramatoa ben'ny tanàna raha 7 amby fitopolo dia nampiakarina 420. Sosikevitra avy amin'ny mpanompontsain'ny tanàna mpanohitra ny ametrahana voamera misahana amin'ny fanadihadiana. Ananan'ny shell vola trosabe ny tanàna Antananarivo ary efa trosa tamin'ny 9 sy 2 arivo io ka ankehitriny efa azon'ny shell takina mivantana zany io vola io ary azon'ny shell atao ihany koa ny saisir ny compte-ny commune urbaine Antananarivo dia misy zany nisy fanatonana zany tamin'ny zareo mpitantana ankehitriny sy ny shell dia omenany shell ny etsy-atsakaviro ho anaovana station service ny ambadiny ho an'ny tanàna moa zany dia izy bora ho an'ny commune ho atao ao amin'io toerana io eo Atsakaviro zany ary anao centre de contrôle contre visite manara-penitra ho an'ny tanàna ny shell eny Nosy-Patrana fa ny fantena mipetraka dia hoe trosa ahoana io ary iza namela an'izany trosa zany ary nanaovana inona nisy fiatraikany tany am-ponina ve dia teo no nahatonga ny teny hoe tsy mety mba tsy hanana endrika sanatry ny vava fanenjehana ny olona ny tantana teto amin'ny tanàna ny filazana fa hananana trosa be ny tanàna dia nangataka tamin'izay fotoana izay hoe maninona moa tsika tokony natao le état des lieux aloha hatrany am-piandohana ahafantarana hoe tanàna sy teto-bola takiny ahoana no raisiny le mpitantana ankehitriny tsy vita moa zay dia izay nangatahako zany ao anatin'ny toe-tsaina hoe raha hanatsara ny fitantanantsika dia tsara raha adiadiana sy fantarina aloha ny fomba ny tantanana ny tanàna tamin'ireo mpitondra ny fandimby teto. Nafana ny fanombohan'ny fivoriana tsy ara-potoana amin'ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo. Raha ny tatitra voaray anisan'ny edi-kevitra tao anatin'ny fivoriana androany ny fitsabahana Andriamatoa Marc Ravalomanana eo anivon'ny fitantanana ny commune.